Ho an'ny vaovao samihafa izay andritoan'ilay raharaha teny amin'ny lalan'ny bypass kosa fahafahana noho ny fisalasalana io indray no didim-pitsarana nivoaka androany tamin'ilay raharaha lozam-pifamoivoizana nahafatesan'ilay zazalahy 7 taona teny amin'ny lalan'ny bypass ny 7 ny volana martsa lasa teo famonoan'olona tsy fanahinina noho ny ampangana ireo olona telo izay afaka avokoa fanazavana. Mbola nitovy tamin'ilay fiampangana afandrisirana sy tsy fiandreketana olona izay tandomdoza ihany koa fa dia nohafahana noho ny fisalasalana ireo olona telo izay voapaka tamin'ilay raharaha lozam-pifamoivoizana namoizana amin'ny Maxime razafimily ny ainy hiteny amin'ny lalana bypass ny 7 marsa lasa teo famonoana olona tsy fanahinina moa ny ampangana ny olona telo tamin'ity indray mitoraka ity milaza ny fahadisompana tena tanteraka ary ny avany maty. Androany zany nivaly le momba le homicide involontaire dia nivaly teo moa zany nididy nahazo fahafahana afaka fisalasalana zany le zazalahy nitondra le 405 zay moa zany dia tsy afapo amin'le didy nivoaka androany satria ahoana moa ny afaka anazy ampisalasalana lefany nanapaka teo ampovoan'ny arabe izy izay natonga an'le loza tamin'ny fifamoivoizana izay namozana ain'olona dia ahoana zany ny olona rehetrarehetra zany mahazo manapaka eny ampovoan'ny arabe fa tsy miody any amin'ny rond-point misy olona maty eny io namozana ain'olona tsisy sursis tsisy nininina zany hoe zany tsisy anatra omeny fitsaranan'olona zany fa hoe manapanareo amin'ny lalana izay tianareo alena misy olona maty zany dia afaka madiodio ianao zany ve nidikan'izany aminay zany zay tsy manaiky an'izany tsy afapo zay dia ampiakatra zay.